Isang paborito kasi. Butang rin, bukan ng babat. Minuto ko, ito na niya, magkalimuan. Siya yung famatiano. O kada Diyos, hindi mo na sa inyo, Christian, teka na ito ka Trump. Christian, teka na mo sa batanun. Ako tayo naman yung minagkat. Ang ninaran Jesus. Amen. Ako ka ma-student. Amen. Mafaka ba mzara tiki-tiki mlo may kanoven mo? Lahat sa tempo ba may mweng ito? Amen. Yung sasang mzara bitu-bitu ka din. Iba tiki-tiki liang katanam nas. Tunga sunday noa ato tang na deman tangwani ni fiadanan tumpo ni omno. Tadura mga fanya musalam zoa de tina amru mihabak. Ito ko niya itatsika vunna ta demanta neza misitiki. Bifalina tamdera kan nuisoro con Andremanto fa vita somanzana ni fitolina filazanzana zay nataontsika tagny tsaronenana tana bonus be. Zimoni si nangafagafagaro kely anazy le tsaronenana very zareo fa anindro pasteur le tsaronenana nefa manana fiangonana atsika ny tana bonus be zay tena efa ampiasain'Andriamanitra tanteraka mamonjy fanan'olona maro mba tonga tagny nomaly namangy an'izy ireo. Ary tsy ho ela moa tsika itetin'ireo fiangonana rehetrarehetra zay misy an'izona nomana sady ianao fa andeha tsy ho ela tsika. Amen. Raha tahin'Andriamanitra tsika ato ato no mahazo bisy maventy be reno ary tonga andesintsika logo zona mihitsy le izy iny tsika miaraka mandeha. Amen. Manao ny asan'Andriamanitra. Sorana ny ekipa rehetrarehetra zay miaraka ny fanometanana to anatin'izay fitoriana filazantsara zay. Sotro koa anao zay nafoy misy amintsika na tsy nandeha rehefa manamome vola participer tokony hitananao. Tahin'Andriamanitra ny ankonanao. Sorana ndreo lehilahy ny fahasoavana zay nikarakara mavitrika ny mahatsy nomaly igny ategna nahitana karazana viavy mahay manakaboana. Amen. Tsy nampoiziko madamanahy mahay boana bakana. Io zao manjara-pamanovana amin'ny ekipa de la France mihitsy. Kay tompo alentsika rehetrarehetra. Kay mahay raha viavitsika reo. Zay mody mipiripirina reo fa grave daholo. Amen. Antsany fogna leontiny tsy tonga. Ay tompo manokana nenareo dia magnaraka tena mba tongava daholo fa tsara le mba mandetanao zany no dia tsy fotoana lava be izy sady mamiala voly ianao mamilibere kely amin'ny stress jiaby anaty ao agny lazy ty moa tanàna midadasika be sy ny sisa atsika nefa nameny tokotoko tana maventy be zay efa mividitsika zona mihitsy ary efa misy trano agnatiny raha ny angezan'ny tokotanitsika ao many namba ohatra venty fisikany agnarabe any mbola mihoatra maventy be le izy tena hoe momban'Andriamanitra zona firaisana ka aza miala mivavaka kato anao zay fa raha toroko anao la tsy koragna raha marobe. Amen. Ka eto am-piandohany ihany koa zany dia efa manao fagnetarana sarotry fa raha pitso maraina misy raha maventy be ataontsika eto tongava daholo aza manisy tamba fa anao zavatra eto Andriamanitra raha pitso maraina manomboka dimy sasany misy le fotoana délivrance maventy zay hivavaka ho anao hitsodrananao mba ho ambinin'Andriamanitra neny fiainanao. Tsy ela tsontsika fa iresatsika androany hoe tandremo ny fitafianao. Zay zany ny lesona. Tandremo ny fitafianao. Raha miresaka fitafianatsika voalohany indrindra misy ny antsoina hoe ny fitafiana ara-panahy. Ary misy ny fitafiana ara-nofo. Le akanjo anaovana. Reo anankiroa reo samby resantsika androany. Mila tandremanao zany isanandro. Zareo tsara fa rehefa manomboka saranao amin'Andriamanitra ny fiainanao, rehefa manomboka saranao amina iraka zay niantsonanao ny fiainanao, rehefa manomboka saranao amin'ny ray aman-dreny ara-panahy zay mitaizanao ny fananao, dadio manomboka nanaisotra ny fitafiana na ny firakotra ara-panahy anao zay. Zay le atao hoe couverture spirituelle. Izy io lasa rabava misy zavatra mifampiankina amin'ny fiainana. Zany hoe za zao mety possible mety tsy rainao ara-panahy fa misy karazana fiainanao miankina aminahy.
Napetraka misy zavatra ilainao izy zany, misy piècenao izy zany aty am-bavako aty napetraka andreny. Pièce ilainao amin'ny ministère-pampony, pièce ilainy ara-bolanao, pièce ilainy fanambadianao, pièce ilainy ho asa ataonao io mety aty am-bavako aty izy napetraka andreny. Reny zavatra reny mila tandrema. Ary zay mila andresentsika dia zao miantsona hoe avonavim-panahy. Maro levaka ny olona miavonavo ngara-panahy. Na dia efa fantany zao raha fa io ilay mpanompon'Andriamanitra zay afaka hanasoavana ny fiainana. Na dia efa fantany zao raha hoe io ilay pasteur zay miteny zavatra chaque fois mahakasika ny fanana foana vao may avonavonana. Misafidy ianao zay anesitra an'ilay firakotra ara-panahy. Ary ny fahaizanao mifandray amin'ny ray aman-dreninao ara-panahy, indrindra ny fanajanao anazy, fametrahanao anazy amin'ny toerana, fionorenao anazy n'aiza n'aiza misy anao, reny zavatra reny dia mamamafy an'ilay firakotra ara-panahy ny fiainanao. Ilay akanjo ara-panahy zay omenanao. Dia apetrako aminao zao fanontaniana. Mba aiza ho aiza ny fahaizanao mifandray amin'ny ray aman-dreninao ara-panahy. Ay mitoko anena. Atoko anao zany androany. Hitanao tsara Salamon'i Solomona zao dia lasa nandova zavatra tao amin'ny Davida mpanjaka izy. Jereo fa i Davida mpanjaka no nanana nofinofy isanandro mba dia hanamboatra ny tempolon'Andriamanitra. Efa nanambona materiel, nandany vola mankarena, fa tsy neken'Andriamanitra nataon'ilay izy, fa i Solomona no lasa nanao an'ilay tempolo. Fa naninona moa no lasa votsy teo tany amin'ny Solomona ilay benediction? Satria hainy Solomona tsara ny nifandray tamin'ny Davida mpanjaka, zay baba, zay dadany ara-panahy. Ka ianao zay mbo magnaraka ny fandarantsika, ianao zay mba mivavaka ety zona, mba hainao ve ny miconnecté amin'ny ray aman-dreninao ara-panahy. Misy secret ngezabe zany anatin'izy io. Mila be mitsika reo rehefa mba mandresy ianao amin'ny fiainana, adinonao babanao. Rehefa mba milamina ianao, adinonao ilay toerana nandaminan'ny tompony fiainana. Jerevy tsara raha tsy jery zavatra lavitsika ny amin'ny tantaran'i Solomona. Ndray andro izy dia nitenenin'Andriamanitra tamin'ny nofy. Dia raha vadibadika anao ny Baiboly, izy moa ny mpaminofy, Davida mpanjaka mpaminofy. Ny fanomezam-pahasoavana ataon'i Davida dia maminofy foana. Dia lasa mifindra ho azy tany amin'ny Solomona izy. Satria ny tegna marina Solomona bien connecté tamin'ny Davida. Mba vakio dia ny tantara fa namotanin'Andriamanitra Solomona tamin'ny nofy. Hoe Solomona, inona ny tianao dia ataoko aminao? Dia mialohany hamaliny Solomona n'ilay frazy dia niresaka mahakasika ny babany aloha izy. Niresaka mahakasika ny rainy izy. Mba tsarovo izy nandehanan'i Davida raiko. Mahitsy teo anatrehana tamin'ny fahadiovan'ny-po sy ny fahamarinana. Jereo zany fidokadokafan'ny Solomona ny dadany zany satria tena tellement bien connecté izy roa lahy. Solomona zany tsy nanana solomaso ratsy mahakasika ny dadany mihitsy. Tsy nanana fijery vilana mahakasika ny ray aman-dreniny satria fantatry Solomona fa tsy lasa Solomona zany izy raha tsy nisy Davida. Tsy lasa mpanjaka Solomona zany izy raha tsy nisy Davida mpanjaka. Mila be rehefa ny olona manamaivana an'ireo couverture spirituelle amin'ny fiainana. Mila be ny olona tsy mahay considéré akory ny mazava-dehibe ny fisina ray aman-dreny ara-panahy amin'ny fiainana. Sambatra ianao lasa labavo satria zahay omeny topo révélation dia mizara ho anao. Tadio fa ny fiainana ara-panahy tsy misy révélation zany dia mijanona treo. Ny fanomponao n'Andriamanitra tsy misy zava-baovao mampalahelo. Nefa remarque tsara fa à chaque fois tsika eto mihaona miteny aminao fon'Andriamanitra, mamenao leso. Ka madana mba mianatra miconsidéré an'izany no zavatra lehibe eo amin'ny fiainana. I Solomona zay zanaky Davida tamin'ny Batseba, zany hoe zaza azo tamina toetra hafahafa, zaza azo tamina fitonan-tena tsy milamina. Fa Solomona jamais miteny fona aminao Andriamanitra fa nazany ka zaza azo nidada tamin'ny sisiny. Normalement tokony zany ny phrase. Fa nefa tsy zany nitenen'i Solomona. Hozy mba tsara ovo izy nandiana ny Davida raiky. Nahitsy teo anatrehana. Eto zany.
Liveranao mamaky baiboly, David nahitsy. Eo zany no manomboka ahitanao fa mitombo ara-panahy ianao. Eo manomboka azahoanao antoka, fa manomboka nome fahasoavana anao Andriamanitra. Dia amin'ny alalan'ny fomba fijerevanao zavatra. Be da be rehefa ny olona mbola tia mijery zavatra amin'ny fomba fijery negatif. Fahazazana zany. Be da be ny olona tia mijery zavatra amin'ny fomba fijery ratsy. Jerefa mahatonga anao mbola velon'aina. Mahatonga anao mbola voata. Satria Andriamanitra rehefa mijery anao, tsy mijery anao amin'ny fomba fijery negatif izy, fa mijery anao amin'ny fomba fijery positif. Dia izay mahatonga anazy mamindra fo foana, mpamindra fo dia izay. Ary mahafitiavana ny fitiavana fa matetika velongalogety zany. Dia ny fahitanao ny lafitsara zavatra. Ny olona miaina ny fitiavana zany dia mahita ny zavatra anankiray amin'ny lafitsara. Ary izay ny zavatra tian'Andriamanitra anamako sy anagnanao mba hiaina ny fitiavana. Ny ahafantarana fa tena tia ny vadinao io ianao tsy amin'ny nifiny mbola mirakaraka io. Fa un jour raha mbo bana izy, tsy otsony ny nifiny, mbola tianao be izy. Ny alalana ny tena fitiavanao ny vadinao io tsy amin'izy miasa. Fa raha mba un jour izy chômeur, mbola ovy ilay fitiavana. Ny alalana ny fitiavanao ny olona anankiray tsy amin'izy manolotolotra anao. Fa mba raha tonga fotoana mba tsy manolotra intsony izy, mbola tia azy ianao. Zay natonga ny Baiboly laza. Fa fitiavana mandrakizay ozy no nitiavako anareo. Ary zany ozy nampiraiketako ny famindram-poko aminareo. Ny alalana fitiavana zany toko dia ao anatina famindram-poko. Fa tsy hoe nanaterako gisy ianao dia za pastera nadila tiako anao. Anao faran'olo metimety aminahy. Nanina anao manome gisy foa e. Isan-taona anao manome gisy zaho. Zay no marao adino. Tsy agny le izy. Dia jerevy ny Andriamanitra rehefa niresaka makasika fitiavana izy dia niresaka izy makasika famindram-poko. Tainy tompony ianao. Alleluia. Ary nyteneniny mihitsy fa fony mbola mpanota isika dia fa maty hamonjy antsika Kristy. Ny nitiavan'ny tompo anao zany tsy anao lelilitra eglizy fa anao mbola nandeha baly, anao mbola nanombo tromba, anao mbola nanano adalàna isan-karazany. Tianao Andriamanitra. Ka aza masarana amin'ny olo-pasoavana zay ny rano tompo anao mihitsy ny fiainanao. Mandratra. Aza anaovana sangisangy mihitsy zany. Aleo zava-tsafa anaovana sangisangy. Fa be da be rehefa ny olona hovany devoly ny fijery, hovany devoly ny fisainany, manoloana ray aman-dreny ara-panazy ny kolokolo azy hatramin'izay. Raha tsy nisy amin'iny olona iny anika tsy ohatr'izao ianao. Azotsika hoe zany. Ary ny ray aman-dreny tsy voatery hafinaritra. Tsy voatery hafinaritra. Fa kosa tsy afaka tsy ho ray aman-dreny. Tsy azo fafana. Zay rehefa tsara David raha vao avy namona ny Goliath. Vao matin'ny David Goliath dia gaga manko Saul hoe zalahy. Tino mba grave inona ny question napetraky Saul voalohany? Fa izy ao zony rainao. Satria ny fahombiazana tsy tonga ho azy fa nisy loharano nipoira. Ny fandresena tsy tonga ho azy fa nisy karazana entraîneur tonga ambadiky. Ny victoire tsy misehoseho azy fa possible tsy maintsy nisy coach atao. Ro lesinao meko anao etoreo ngery fa na zavatra tsy voavidim-bola. Nefa dia partager namanao. Zahay misy fotoana mandany vola mankarena makany am-pitandranomasina manao formation mianatra. Fa ianao eto zarana na meko. Mba mavesa-danja aminao hoe zany. Mba hatraiza ny fifamatorana ara-panahy entre anao sy ny pasteranao. Mba hatraiza ny considération omenao rehefa mba miteza ny ray aman-dreninao ara-panahy ianao. Fa ireny zavatra ireny no miantoka ny antsoina hoe firakotra ara-panahy eo amin'ny fiainanao. Tain'i Jesosy ianao. Ijerentsika ny bokin'ny Genesis toko fahafito amby roapolo, eny andininy fahafito amby roapolo. Genèse 27:27. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Genesis toko fahafito amby roapolo, andininy fito amby roapolo. Dia nanantona izy ka nanoroka azy, ary Isaka nandreny fofo ny fitafiana. Inona ny reny Isaka?
Ary Isaka ozy nandreny fofony fitafiny dia nitsodrano azy karana hoe ny fofony zanako dia tahaka ny fofony Sara zay notahiny Jehova. Alleluia. Dia reo teto rehefa nanatona azy Jakoba tsy zavatra hafa nohon'ny Isaka fa ny fofony fitafiny. Dia rehefa avy eo izy dia nitsodrano azy Isaka na azo tsodrano. Zany hoe ramana raha azavaina tsotsotra dia ny fitafina dia miantso fitahina. Sady possible koa io miantso ozona. Zay mahatonga ana miteny hoe tandremo ny fitafiana. Fitafiana dia misy hevitra ara-panahy ary misy hevitra ara-mofo. Ny fitafiana dia possible hiantso fitahina ary possible hiantso ozona amin'ny fiainanao. Zany hoe ny akanjo anankiray zany mety ahasoa ny fiainanao na mety koa hoe amotika anao tanteraka. Ka mba miteny amintsika mademoiselle jiaby, atsika reny mpianakaviana, ray mpianakaviana, aoka tsy mba zay akanjo hitanao ka anaovanao daholo. Faites attention. Satria raha anatina fitafiana anankiray possible misy fiainana ary possible misy fahafatesana. Tena atoroko anao zany fahamarinana zany. Dia nio tsara fa tsy zavatra tsara nataony Jakoba teto fa nangalatra fizokina. Tsy zavatra tsara nataony teto. Ary ny tena marina tsy tena voatà Jakoba. Azonao zany? Tsy tena voatà Jakoba. Jereo fa notereny ilay anjely zay nifanena taminy hoe tsy avelako ianao izy raha tsy nitahy anahy. Azonao izy? Raha ohatra ka efa azo nitany izy tsy tokony nitereny intsony ny anjely tato. Azonao izy? Fa ny tegna marina zany Jakoba rehefa raha tegna mandinika ianao tsy tegna voatà satria nalainy tamin'ny alina fetsifetsena ilay zavatra. Iny tompo ianao notereny ny tagnan'Andriamanitra mba hitahy azy. Dia jereko fa niasa mafy izy vao nahazo vady. Vady foana ny resahana amam-polopolo taonany maro vao nahazo vady. Tapetrao misy teo olona voatava reo karaha zany. Viavy araiky 7 ans. Avy eo niampy 7 ans. Dia niampy 7 ans manaraka. 7 fois 3 filo. Akory moa zala anjely viavy raiky 7 amby roapolo taona. Raiky amby roapolo taona azafady. Dininao raha karaha zany. Anareo mikoragna fo isan'andro. Viavy parenao fa afaka raiky amby roapolo taona. Asa madigna lehilahy amizao raha karaha zany. Lehilahy ziona ka tsy mba madigna raha karaha zany. Madigny 21 ans. Tahiny tompo anenao. Madinio hoe raha tsy nanao ny akanjon'ny Esau izy nagnatona ny Isaka, ino no mety nitranga tamin'ny Jakoba? Ohatra hoe akanjony foana ndesiny teo. Fa no le akanjon'ny Esau zay nanaovany nisy zavatra nifindra tany aminazy. Ka ny nitsofa ny Isaka ranon'ny Jakoba tsy inona fa noho ny akanjon'ny Esau zay nanaovany. Fa ny tegna marina tsy ho destiné ho anazy mihitsy io zavatra. Jereny fa izy mbola teny ny feon'izy dia feon'ny mitsaky. Fa le fofona zay fantatra Isaka tsara le resaka. Fa noho le akanjo dia tsy maintsy nitsofa ny rano. Amen. Ao amin'ny Exodosy toko 7 andininy 7 mazaveko aminao izy androany. Exode 28:43 amin'ny anaran'i Jesosy. Exodosy toko 7 andininy 7 azafady. Andininy 7 zay mivaky toy izao manao hoe ary iakanjoany Arona sy ny zanany reo ka miditra amin'ny tranon'ilay fihaonana izy na manakaiky ny altara nao fanompom-pivavahana eo amin'ny fitoerana masina mba tsy ahazoany elo ka hahafaty azy ho lalàna mandrakizay aminy sy amin'ny taranany mandiby azy zany. Ary akanjony Arona sy ny zanany reo izy mba tsy hahafaty azy. Anao zany fa
possible na ny akanjo anaovanao tsy mahafaty anao. Ka raha i Jakoba teto tsy nanao an'ilay akanjo ny Esau, mety possible nozominy papany. Da iny toko ianao. Ny mpisorona revana dia azo sokajiana hoe grand spirituel raha ny Baiboly no dinihina. Nefa dia ny asa saina tamin'ny zavatra kely Andriamanitra dia tsy inona fa fitafiana. Hoe mila magnatao an'ireto Arona sy ny zanany mba tsy hahafaty azy. Fa zay ny zavatra kely zany. Tsy dia fahita firy zany hoe Andriamanitra lehibe nefa miasa saina amin'ny zavatra kely. Matetika ny grand ne s'occupe pas de petites choses. Matetika ny petites choses dia olona kelikely koa no nandraikitra azy. Nefa Andriamanitra tsy manao tsinotsinona ny zava-madinika. Amatoa zany no nitranga dia important amin'Andriamanitra le izy. Mba tsy ahazoany heloka ozy da hahafaty azy. Ka ny fanaovana an'io akanjo io zany mamelona anazy. Fa ny absence amin'ny akanjo mety mahafaty. Da iny Jesosy aniny zanaky ziony. Alleluia. Ka mbola veriko eto fa ny ray aman-dreninao ara-panahy. Dia voalazan'ny Baiboly fa couverture spirituelle ho anao. Amen. Firakotra ara-panahy. Ka aza ilozana ny akanjonao. Atsika le zany. Sa iloza. Anao nge mety eto hoe niala mivavaka tsy mivavaka tsony nefa fijerevana anao io amin'ny tontolo ara-panahy mitanjaka. Zay mahatonga ny ataka satanika lasa mandaitra. Zay mahatonga ny zavatra tsy manjarijary jiaby lasa miataka enareo menakavy satria anao mitanjaka. Atsika le zany. Zany ka afaka natonga ny Davida jamais izy niady tamin'ny Saoly. Satria napetraky Davida ho firakotra ara-panahy ho azy ny visiny Saoly. Possible mety misy olona nankajy tamin'ny firenena nisy an'i Davida fa tsara nisy maninvité anazy ho amin'ny palais. Fa ny présence ny Saoly no natonga ny Davida nanitsaka palais ny tompony. Misy tapona zany zay tsy fahitanao hatramin'izay, possible ho hitanao amin'ny fotoana mbola eo tsara ny firakotra ara-panahy. Amen. Miteny mafy no le mba ataka eo amin'izay eo Davida efa tsy rary ny rataony Saoly io sanatria amiko ozy Davida ny anendry ny voaosotro Jehova. Ary nahatramin'ny nahafatesany Saoly ara Davida nalahelo. Ny olona nagnala ny ainy Saoly ny vonoany Davida. Efa maninona rozy magnano rakaraka. Ary tegna nisona mihitsy Davida ny minitra maty Saoly. Ny antony davao na ratsy fanahy papanao na tsy mety aminao papanao, ny fahaveloman'ny papanao mitondra fitahina ho anao. Alleluia. Tain'i Jesosy ianao. Ka eto hoe mana misy karazana fitafiana efa ampy mandresy lahatra olona hivavaka. Zao akanjo anaovanao izy efa ampy andresy lahatra olona agnaradianao anompo an'Andriamanitra. Ny fitafianao fotsiny dia efa ampy. Fa misy kosa tegna miala amin'Andriamanitra mihitsy noho ny pozinao. Izy koa karaha niny reka mpivavaka loko zao tsy vavaka. Nao ve tsary nahita raha karan'izany? Tsy tena ohatran'izany. Fa misy olona mahita pozinao fotsiny dia hoe mba maraka an'iny rao zany dia hivavaka eo. Karaha mba mahafinaritra anahy poziny ziny. Fa misy ndray poziny olona sasany milefa mihitsy zay izy koa mbola karaha indray fa mivavaka zay zany tsy andeha. Inona zany fitafiana. Da iny tompo ianao. Ka amin'Andriamanitra mihitsy dia tena zava-dehibe io resaky io. Hatramin'ny testamenta taloha, hatramin'ny testamenta vaovao. Ilaina zany mba mendrika. Satria possible misy olona mety ho tafitohy. Vakio Baiboly fa loza ho an'izay aviny fa nafitohinanao. Karaha ohatra rehefa napozinao na nafitoana olo mandinianao e. Mandinianao. Azo atao tsinotsinona ny fitafiana satria zava-dehibe amin'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy tia olo mitanjaka.
Rehefa tamin'ny fotoana nanota i Adama dia izy tompo tegna ihany nahatsapa fa nagnino hono izy mitanjaka hono izy. Fa magnino anao izy Andriamanitra no miafina mitanjaka ozy. Zany hoe misy zavatra zany miala. Engany mba tsy olona sara amin'izany ianao. Dia zay nahatonga an'Andriamanitra namono biby. Dia nalaina lokotry le biby mba hampiakanjona ny Abrahama. Matetika atsika mividy akanjo dia tsy miraharaha akory na ny soratra amin'ny akanjo. Fitiavana friperie moa ka zay ho an'ny raha zay ndraikindraiky. Izy rehefa mety aminazy fotsiny dia anaovany. Fa za efa nahita akanjo anaovan'olo hoe je suis fou. Zany misoratra amin'ny akanjo. Asa raha tsy hainy vakin'izy. Dia anaovany fotsiny. Dia mba imagine hoe hitondra soa manakory ny fiainanao zay qualité-na akanjo anaovanao. Hitondra fahasoavana ho anao ve zany karazana akanjo. Azonareo ve zavatra teneniko eto? Mba mila mba tandremo manao fanazavatra sala amin'izany fa tsy hoe fa magnatao foana. Nandraintsika tsy miraharaha. Ary nandray ny sasany tsy hainy dikan'ilay soratra fa ataony fo teny sinoa. Ino mareo soratra amin'ny akanjonao? Tsitsahoara ozy. Anefa mety possible miteny ratsy. Ka rehefa zavatra tsy fantatra ny dikan'ilay soratra aletsy ny dika. Biky moaizan'olo andany. Raha sain'olo mahay ny dikan'iny soratra iny dia moaizany ianao. Rehefa tsy hainao dikan'ilay soratra amin'ny akanjo anaovanao dia aleo hipetraka tsara. Azafady aleo madamo izy teo tiako izy teo mpisoratra amin'any tsy mazava amin'any. Aleo ilamina e. Amen. Misy groupena rock and roll zay malaza be ny ampiladranomasina. Misy le hoe AC/DC tsika tsara kabany. Feno sarinjareo amina t-shirt. Sarinjara mpagnano rock. Dia ino ny soratra avelany hoe rendez-vous en enfer. Fa ia diva nolo akanjo AC/DC. Tena mizesta nefa AC/DC. Nefa soratra vavanako rendez-vous en enfer. Zany marao raha vangay. Satria la mode tsy mbo rendez-vous an-danitra. Rendez-vous en enfer. Dia mba imagineo ny impact an'izany amin'ny fitadiavan'olo. Ny impact an'izany amin'ny tokantrano. Ny impact an'izany amin'ny miara-pananao. Izy ohatran'ny zavatra tsotsotra kely, ohatran'ny tsy dia mampanino. Misy fiantraikany ratsy amin'ny. Dia manombotra ao zany mba mijereva tsara hoe raha mba mipôzy ianao dia karakaran'izao pôzinao. Izovony nalainao tahaka amin'ny pôzinao io. Anjarinao mamaly an'izany fa tsy voatery valinao aketo. Donc zany rehefa zavatra hitanao tsy amin'ny voninahitra n'Andriamanitra aloha ilamina. Hafa ho za izy tao fa nareny vady anaty lay akao. Iny tsisy idiran'olona iny. Namba mana damaseva ko manito. Efa affaire nareo na affaire personnelle. Fa tsy olo jiaby eraky lalana izy sahirananao. Iny Jesosy anino. Misy aniny dia manahiran'olo fo raha ataony. Ia. Ary io ne mba mahatonga namba miteny amina madamo marobe akato zio. Mbo mipôzipôziana anao hoe. Fa misy ny zaka matovavy grave be raha ampitodiky mason'olo amin'ny lalany. Izy sady magnatao le lamba le efa mamoaka tapatapana nono regny dia magnano sary miondrika amin'izy. Asa magnino izy io ka tsy avoaka. Maokadimo agny raha magnan'io. Ay mitompo anenao. Dia magnano sary tao sary latsaka amin'izay fa tsay e. Miaraka amin'iny misy songaka ny raha. Dia iny lehilahy iny amin'izay avy eo tafieritreritra. Tsitso izy. Or ny fi madamo ato sady tsy hira
Ain'Andriamanitra ny raha mba fatominao. Aza velagna no atsitso avelana igny raha misena. Manao fa zavatra metimety. Tsy fahotana zany raha izy koa raha manao mipozy amin'ny vadinao tsy fahotana. Fatadazana anao be loatra. Nisy sasany ndraika na mifanoroko amin'ny masonjaza tsy sahinjareo. Magnano bon bijoura amin'ny monde masonao mizazareo. C'est pas bon. C'est une double non. Zany mihitsy neny zareo neny groupe rock and roll volagny on se trouve en enfer. Zany soratra ty de maro nolo rehefa te hamonjy le spectacle agny de magnatao le t-shirt da mividy le akanjo da de ny zavatra anankiray magnaraka tiako atoro atsika zay miaino an'andro any ny fibebahana marina de tsy maintsy miaraka amin'ny fiovana fitafina tsy hoako na alanao zany marina ny fibebahana marina de tsy maintsy arahana fiovana fitafina zay tsy ade tsara hoe patalono sa zipo tsy zay ny tiako atoraka fa misy ravana ny fitafina motona mendrika ka tegna ny bebaka marina ianao agnisan'ny zavatra magnaraka an'izany ny fiovana fitafina tainy Jesosy anenao na lehilahy na vehivavy tsy gaga anareo zany toroteny aneky magnano débardeur andeha hiteny aminareo zay asa débardeur ko mijerena fa zavatra laza tsy mba magnamagna anao raha no misorta iny zay isaky mitoroteny iny de andeha agnamafy anao raha zany sorta ko mijerena fa ny révélation bosy raha ambany volo ao izy mety hoe ny tsakatra mitroraka mety nao misorta paster miaraka amin'ny pyramide fa raha eto kosa misy zavatra rehefa natao hifanaraka fa raha sanatria kosa anao ve zao le agnaniky vanio anao veabeky zipo ataonao tsy mety zavatra trany zany amin'ny plasy afandanao fandeha moto anao fa misy fitafina mifamaraka amin'ny fandehanana moto fa tsy sady ambony jogging anao da alenao sary daholo olo jiaby mba misy zavatra amin'ny plasy tain'Andriamanitra nenao za tsy miteny hoe tsy tokony fa za hoe tsy maintsy ny tegna fibebahana marina tsy maintsy arahana fiovana fitafina jereo vozany ny olona rehefa miala mivavaka tsy fantako anao mety mahafantatra vehivavy na lehilahy miala mivavaka fa n'olo vo miala mivavaka ny zavatra hovany devoly voalohany am'izay olo zay de ny fitafina tonga de tsy megnamengatra ty bolabolaka tsy hainao magnino tonga de ampitanjahana satana mihitsy aseho satana hoe ampitanjahanay ty nenay ty ary ny zavatra iny taratry ny fiainana eo anaty taratry ny tontolo ara-panahy hoe ampitanjahana tanjaka dolo zany ny fiainana zany hoe aseho devoly hoe nalany aminazy ake ny firakotra anazy efa tsy rakofan'Andriamanitra tsony an'igny hoe efa tsy misy fahasoavana tsony mandrakotra ny fiainan'io hoe zany zavatra le marikeo zany fa vo miala mivavaka ny olo anankiray de zany zavatra mio na olo masiny be taloha io na olo nijolo be taloha io zavatra miova voalohany de ny fitafina ain'Andriamanitra ianao zay miaina mety tsara anazy ola anao pasteur zany de fitafina ve nidirana ny lanitsy de ibolaka zany mba manao zavatra mendrika kosa de tsy azo hoe tegna tsy mampety anao mba hitafy normal rehefa naresy vadinao za na damaseva raha nyresaka tsy olana fa mampalahelo matetika be da be ny vehivavy tsy mavita mipozy an-trano fa mipozy rehefa le hivoaka donc zany vadiny ao tsy ataony afa-po fa mpitondra posiny ataony amilendalena mitahanao ny Andriamanitra ary mingavy anao zany mba miovay anao alleluia amen enao kosa
masaina dia manino devoly ekenao nanovanao taloha fa tonga amin'ny Jesosy ianao tsy tianaiky hovan'ny Jesosy mba manekenao mba hovan'Andriamanitra. Amen. Ary io anie reavana conscience ny mitondra an'io e. Raha andeha hamonjy mariage lenao dia zay akanjo tianao atao no anaovanao azy. Azafady aminaré Berta, ny mariage-nareo tao fisorsorta hely niany e. Zany ve ataonao? Andeha hamonjy mariage-ny Berta anao dia zany ataonao? Toravany Bertrand Mavady. Fa tsy maintsy misy zavatra mba ataonao mifagnaraka amin'ny izy. Amen. Tainy tompony ianao e. Tain'Andriamanitra ianao e. Zaho tsy miteny ianao hoe tsy ilaina ny manao karazana fitafiana maro fa misy zavatra riavana amin'ny plasy. Azonareo izy raha mandeha hanompo ny tompo anao akanjo karakory tokony ataonao amin'izany. Raha andeha hamonjy rendez-vous d'affaires ianao akanjo karakory ny tokony atao amin'izany. Raha hagnano support moa akanjo karakory tokony atao. Raha eny ambony fandriana nareo sy ny vatanao akanjo karakory ny ataonao. Samy manao masin-tegna anao dia nombo costard be anao amin'ny 12 andro. Araka tompon-tenin'ny pastera mila manao fitafy. Tsy zany azy tsy miteny an'izany. Na vaky tsara izy takely. Tain'Andriamanitra mena. Alleluia. Amen. Ny tepiko magnaraka tiako ampahafantarina anao fa ny fitafianao no mamaritra ny tena fiainanao anaty. Satria rehefa ny zavatra tafiana zany menimeny avy ao anaty ao. Ny fitafianao no mamaritra tena fiainanao anaty. Zany hoe le zavatra avy anaty io zany izy avoaka amina pause io. Tsy afaka andaigna mihitsy ianao hiteny hoe za pasteur raha mba saina manataoko foana iny. Non. Ny fitafianao dia tsy inona fa le sara avy ao anatinao izy avoakanao. Zany ianao zany. Donc zany manomboka androany sara ohatrany ahoana ny tokony avoakanao mba afantarantsika ny tegna marina anatinao. Mba afaka mijery ny paozin'olona akaikinao. Ohatran'izy zany sary avy ao anaty. Azonareo ve zany? Tsisy fiatsaram-belatsy zany, c'est la vérité. Ny fitafiana zany amin'ny teny français dia hoe c'est la manifestation du cœur. Manifestation du cœur. Mavoakanao teo zany le zavatra avy anaty fonao. Azo lazana anazy koa état d'âme. Azo lazana koa hoe état d'émotion. État d'âme, état d'émotion. Amen. Nisy fotoana rehefa nilazainy rahalahy fa maty Josefa dia nitatitra an'iny tamin'ny papanjareo izy niteny an'iny tamin'ny Jakoba izy amin'ny Genesis 7:30. Andininy faharoa amby 30 ka 38 amby 30. Genèse 37, 32 à 37. Navoakanjareo takeo ny fitafian'i Josefa miaraka amina rà. Dia iny ny zavatra nataon'i Jakoba. Norovitiny Jakoba ny fitafiana. Genèse 37, 32 à 34. Nandrovitra ny fitafiany Jakoba. Niantony. Dia raha tezitra na hoe malahelo ny fitafiako no afaka mampiseho an'izany. Azonareo izy? Ny olona malahelo, ny olona tezitra, io no mampiseho anazy matetika. Jereo ny olona misaona. Ino no atao jareo? Atao lamba mainty. Ohatra moa zany, tsy voatery hoe zay akory. Io fitafianao io zany rehefa dia afaka lalàgnanao na dia tsy miteny azy ianao. Io dia efa afaka ampahafantarana anao io paozinao. N'olo tsy milamina dia fantatra amin'ny paoziny. Raha tonga aminao izy miaraka amin'ny paozy hafa dia mandiniha anao zay misy raha kelikely. Raha tonga bevanao izy miaraka amin'ny paozy tsy milamina dia fanjaranao ny prévoir hoe aloha hilamina raha ty nadara raha ty. Da ny tompony ianao. Ny état d'âme anao zany dia azo révélena amin'ny fomba fitafinao.
Ny olona extravagant fitafiny io vatarana anazy. Ny olona orgueilleux, ny olona miavognavo dia azo fantarina amin'ny fomba fitafy. Ny akanjonao tsy izy fa enao. Zay ny akanjo. Tainy tompony enao. Zay mahatonga amin'ny Baiboly namitandrina hoe ny lehilahy aza manao fitafiam-behivavy. Vehivavy aza manao fitafiam-dehilahy. Ny dikan'iny teny iny tsy resaka zipo sy pataloha. Fa ty teny Andriamanitra hoe io akanjonao io ka enao ihany. Azonao izy? Donc zany ianao raha magnatao akanjon'olo dia mitoetra ny olo iny, ny mombamomba n'iny olo iny no entinao. Azonao ve zany zany? Fa tsisy idirana pataloha sy zipo iny, dia misy mandika vila. Hoe fitafiam-dehilahy sy fitafiam-behivavy, tsy any amina zipo sy pataloha bravo moa tsika mbola iresaka an'izay. Fa androany aloha tsika ataontsika amin'ny ankapobeny izy. Jerevy ny vadin'ny Potifara rehefa andeha hanitsika ny Josefa, tsy inona ny nalainy fa ny akanjo. Jerevy fa tsy maintsy ny gady ireo Josefa. Tamin'ny alalan'iny akanjo. Azontsika ve zany? Ny mpamosavy tsy mitady zavatra maro rehefa hanimbanao fa ny akanjonao no tadiavina. Satria igny ianao ihany. Ka matandremo regny akanjotsika antonantona foana partout. Indrindra raha vao akanjo ampiasaina amin'ny partie intime, soyez intime koa mifanapazana anazy. Fa ny sasany izy tiavany mihitsy akanjo intime ananjy. Atao devant fandarovan'olo mihitsy io. Dia gaga ve anao ny sarany vadinao tampoka? Igny zavatra igny tsy izy fa ianao ihany. Ny akanjonao zany tsy izy fa anao foana. Azontsika rehetrarehetra ve zany? Ya, ny akanjonao dia ianao ihany. Aza manao sangisangy amin'ny akanjo. Ary tsy tsara riavana na piravavy nareo, na piralahy nareo mifanolosolo akanjo. Azontsika ve zany zavatra zany? So anao variana fa tsy normal. Na ataoko hoe mpiava, na ataoko hoe mpinama ny mifanolosolo akanjo. Aty possible misy akanjolo anankiray avy nindesiny tany amin'ny mpomasy. Nozomina tany amin'ny mpomasy. Nefa ozonao hoe ravaviko ty dia nanaovanao le. Dia ndala remarqueo fa ny ankamaroany manimba fiainan'olona maro dia satria nampiasa fitaovana tsy nilamina izy. Azontsika ve zany? Rehefa anao izy mitady vady tsy mety mahita vady. Mitady asa tsy mety mahita asa. Adinony fa misy akanjo tsy milamina nanaova tena. So dia misy akanjo tsy milamina nanaovanao. Aza mba hoe rehefa akanjo rehefa na dia anaovana. Manomboka androany atsaharo ny mifanakalo akanjo. Fa misy olona mitondra zavatra ratsy nefa nanaovanao ny akanjo. Aleo aby tena tsy mipozy zay dia hipozipozy amin'olo nefa tsy fantanao avy tezany angan'iny zavatra. Tainy Jesosy ianao. Tainy Andriamanitra ianao. Dia ny akanjonao mampiseho koa io laharana misy ianao. Votre rang dans la société. Io zany afantarana hoe sokajin'olo manakory ianao. Zany hoe mahatonga anahy mampianatra antsika foana hatramina fitafy atoko antsika mba hovao paozinao. Mataovy zavatra mendrika, mataovy zavatra mba manome voninahitra n'Andriamanitra satria ny akanjonao, ny fitafianao no mampiseho ny laharana misy ianao amin'ny fiarahamonina. Tainy Jesosy ianao. Io ihany koa no mampiseho ny saison, fotoananao. Vao mipaozy ianao tonga dia vantapantanao raiza. Io no représente saison. Ny vision-nao, ny paozinao no afantarana hoe olona teo ohatrany ahoana ianao na ohatrany ahoana.
Ary ny fitafiana ihany koa dia tsy inona fa fanomezanao voninahitra ny olona izay mihaona aminao. Zay ny fitafiana. Manome voninahitra ny olona mihaona aminao anao. Donc zany raha hihaona amin'olona anankiray ianao, ohatrotriny ahoana ny fanomezanao voninahitra azy. Tsika zao raha tonga eto am-piangonana dia manome voninahitra n'Andriamanitra. Amen. Mila hainao manome voninahitra ny olona anankiray izay mihaona aminao. En Genesis 41:14, Josefa rehefa nakarina au premier ministre tao Egypte. En Genesis 41:14 misy an'izay. Rehefa nakarina au premier ministre Josefa, ny zavatra nataony farao voalohany dia hoe soloy ny akanjony, asio peratra ny tany. Le zanak'Adama rehefa niverina avy amin'ny tany nombany tany, inona ny soloy papany voalohany taminazy? Ny akanjo. En Genesis 41:14 Josefa dia novaina ny fitafiany satria ny fitafianao maneho ny toerana misy anao. Fitafianao maneho ny toerana misy anao. Tsy miala tao amin'ny fonja fotsiny Josefa, fa nisy raze koa izy nagnala sondro. Da indoko ianao no sady nisolo akanjo. En Genesis 41:14 misy an'izany da tia maky ianao. Misy fotoana ravana efa tsy tokony anaovanao tsolo ireo karazana akanjo aminao reo. Raha tsy miteny le ataonao zao io, sao dia misy mitoditodika tsy mety anaky teo. Misy zavatra zany efa tsy tokony hanaraka anao tsolo. Misy fitafiana efa tsy tokony anaovanao tsolo. Raha ty hiditra agnatina saison vaovao. Amen. Fa anao nandray efa 2021 mbola teo 2014. Ianao mety efa hoentin'Andriamanitra amina toerana PDG, mbola tianao fitafina tsy haiko inona. Ianao ihany mahay azy. Misy zavatra zany an-tegna manao azy. Mino fa mba niova ianao manomboka zao. Ary ny toerana rehetra dia mitaky fomba fiakanjo. Ny toerana rehetra. Raha andeha bazary ianao misy fiakanjo mety amina bazary. Raha andeha hamonjy faty misy fitafy mety amina famonjena regny. Raha andeha hangata biavy misy fitafy fanaovan'olo hangataky biavy. Raha andeha ho any amin'ny bureau n'olona anankiray ianao misy fitafy mety amina bureau. Raha hamonjy mariage misy fitafy mety amin'ny mariage. Tia anontany anao za inona mba vision velona ao anatinao ao, dia nda nataovy mifantaraka amin'izany ny fitafiana. Tain'Andriamanitra aveo ndray mandeha fa misy amin'ny toerana tsirairay. Ny toerana rehetra dia mitaky fomba fiakanjo. Inona ny toerana tianao andehanana, inona ny zavatra tianao atokavana, fa ny toerana rehetra dia mitaky fomba fiakanjo. Zany hoe ravana ny apparence extérieure dia afaka ananan'olona confiance aminao. Ny apparence extérieure anao dia efa ampy ananan'olo confiance anao. Na dia tsy fantany ary anao raha olona nianatra, raha olona mandiny zavatra, vao mijery ny paozinao fotsiny zay ty olona ty mety aminao. Tsy be da be ny olona andeha hitady asan-draha izy magnatao akanjo sexy. Ino maro hitanjomonao? Zany olo tsy voare. Azonao amizay be izy? Ny toerana rehetra dia mitaky fomba fiakanjo. Amen. Amen. Jereo fa tao am-ponja Josefa, hafa ny akanjo nanaovana. Fa rehefa navoaka izy, akanjo hafa ny nanaovana. Ianao zao efa olona afaka, tokony ho fitafiana vaovao no hita eny aminao. Ary mbola averika any i paozinao io, izy anao alainao tahaka amin'io. Anisan'ny nisoloana ny akanjon'i Josefa dia mba ho fanajana ny farao. Satria misy fitafy tsy maintsy anaovana rehefa mifanena amina grand. Alleluia. Ny olona miara-mipetraka aminao aza vela hagnano paozy zay ny tiany. Ny olona miara-monina aminao aza vela hanao zay ny paozy sanatidratikanan-zay marakany. Teneny izy tsy mety ka reny.
Ny mpivady mila mba mifampiteny, andeha hivoaka trano mba teneny mba tanao arotsika korapozinao fa soroe. Nendray moa ko viavy reo atsika lehilahy koa mivolagna zare, nenjare koa mba volagno. Vehivavy ohatran'izany mihitsy, anao madamo ohatran'izany mihitsy, tsy mety pozinao ny pozy. Misy tao koa mba teneniko, tsy mety le karaha io. Zareo izy mifagnaraka tsara am'izay fotoana izay le izy. Satria raky le izy resako anao io, misy fitafy tsy maintsy anaovana rehefa hifanena amin'andran io. Toy ny tompony antsika rehetrarehetra. Dia sady miaraka amin'ny carte de visite efa ny anarantsika zany. Alléluia. Amen. Zany hoe ny fitafiana zany dia voninahitra sady mahatsara tarehy izy io zony Baiboly. Exodus 28:2. Exodus 28:2. Bakio nge zany. Nao dia rehevatsika vetivety. Exodus 28:2. Ny anaran'i Jesosy. Ary manaova fitafiana masina ho an'ny Arona rahalahinao, ho voninahitra sy ho fahatsaran-tarehy. Hitanao ny olo anankiray na dia somary kongokongoroty ara. Voeny foa manao pôzy tsara. Karaha tsy hita ho azy. Sa tsy marina io zany. Io vakio io Baiboly io fa zany mihitsy ny resana. Manaova ozy fitafiana masina ho an'ny Arona rahalahinao, ho voninahitra sy ho fahatsaran-tarehy. Donc zany possible magnatsara ny tarehinao, ny pôzinao. Tain'i Jesosy ianao. Amen na? Zany hoe matetiky io pôzitsika io manome valeur atsika na mampiety atsika. Mety possible vadina manamboninahitra ianao fa raha pôzinao hafahafa dia tsy mety misy hotely hoe mankorenina viteviteko na mipetraka amboniny. Io mety mavadin'olo manana anao izy ianao. Fa le pôzinao iny nandefanao amin'ny sansaoara tamiko. Lasa ny garotery tamiko. Pôzinao dia. Satria tsy voatery olona rehetra dia mahalala anao. Vao mijery anao izy tonga dia mametraka, tia olona sahala amin'izao. Tia olona sahala amin'izao. Tain'i Jesosy anenao. Io zany afaka mitondra ozona sady afaka mitondra fitahiana. Afaka mitondra ositra. Tadiny tantaran'ny Petera fa na ny fiaro-akanjo izy nanasitrana sy nananoka demoniaque. Fiaro-akanjo. Ny somotra viavin-damban'i Jesosy afaka nanasitrana satria ny fitafian'ny olomba ositra feno ositra. Amen. Tiako raha teto anao nisy fotoana zany nanao témoignage ny tany Majingamba zay nitoro filazantsara tany. Nisy tanora reny manasa akanjonay. Kiboly zare bitaka. Satria ino nataonjareo? Nalainjareo zany akanjo avanaovokany dia isenjare. Halleluia. Halleluia. Le mampangany sangisangy reny zare magnano coulisse any. Any amin'ny takona mambadiky ny rideau. Maraiky zare magnano amen. Amen. Zare vita délivrance dao. Tain'ny tompony ianao. Nindry Petera ozy ategna fiaro-akanjo, mosoara. Nindry Jesosy somotra viavin-dambana. Nanasitrana le marary mitsidrana ndratsy ny taonamaka. Tiako tenenina, possible io akanjonao io fitahiana manokana. Fa aza manaonao foana. Mba fidino zavatra ampanaovanao ny vatanao. Mazava angamba ny lesona teo. Misy ny atao hoe firakotra ara-panahy, ary misy ny atao hoe firakotra ara-nofo. Hitahinao amin'ny Andriamanitra. Tsara antsika vavy. Tompo ao misaotra anao zay. Matoky zay tompo ao fa teto ianao miaraka taminay. Manantena fanamasina fa manomboka androany ho bien connecté ny zanaka ara-panahy sy ny ray aman-dreny ara-panahy. Minao fanamasina fa tsisy verin-dalana zany eto fanampiaro-maina amin'ireo lanitra Jesosy. Ho tahina manokana tompony afatra zay andrenesina iteto. Oka tombo tena ilentika ao ambony olona ny afatra. Iteraka fiovana ny fiainana ny afatra. Mba tsy ny zanaka ziona itsony ny tompo nananao foana satria vontonana ny Jesosy. Misy saotra tompo. Mankasitraka fanamasina ao. Amin'izao volan'ny fanomboana zava-baovao zao,
Oka mba hiatomboka amin'ny zavatra tsara ny fiainanay, hiova ny fiainanay, anam-pahamasina ny anatrianao zay. Misy saotra tompo. Soratire uvelonao anaty hitondrana vaovao mitanany finonaty hovady rakato andraisako ny Yesu fa anapatapako ny uso ny nina tompo karazana uso na nanaraka azy tao fiainana tapako amin'ny anarana Jesosy sy manan-kera amin'ny fiainanao tsy ho zany manomboka androany ireo fanano fakalana asa demoniazy bloqué ny fiainanao ravako amin'ny anarana Jesosy piara tsy misy pepetsy satana vamy ny vatany ianao miara amin'ny tokantrano ianao zao manafaka ny zanak'Andriamanitra ireo zavatra ratsy nanaraka anao tamin'ny alalan'ny fitafiny foanako amin'ny anaran'i Jesosy ny herin' izany miala amin'ny anaran'i Jesosy satana vamy fanahy ny olona io anao miala ny fidiram-bola miala ny amin'ny fahasalamana manafaka anao azo amin'ny anaran'i Jesosy oka ho afaka ianao raha izy ny fitahin'Andriamanitra ny diliverina amin'ny laony ny fiainanao tsy azo ny devoly angalarina zany momba anao urakufako fitafim-pitahiny anao androany urakufanao fitafim-piterany anao androany Andriamanitra mpandresy anao zay atsageranao sy mitanjaka mandrakizay anao satria Andriamanitra momba anao misaotra tompo ary mitsodraninao ahiseho amin'ny fiainanao ny voninahitra mandeana amin'izao herinao zao miorena tsara aza miova amin'ny anaran'i Jesosy. Tangan tsika man'Andriamanitra mazohy toerana. Alleluia. Zay ny fotoanantsika tao anaty zao culte faharoa zao ny tompony tahinao. Anatanteraka fanatitra isika azadimo raha riva miteny reo tokakamo ny fotoanantsika eto. Manana fotoana lehibe tsika eto ary misy zavatra miavaka ao ataon'ny tompo eto raha riva amin'ny telo ora.